Mbola eo amin'izay vaovao ny fividianana olona izay dia nametra-panontaniana mikasika ny fitokisana ny fividianana izay nataony 7 Desambra lasa teo ny filohan'ny antoko monima Andriamatoa Monja Roandefo izay sady kandida olona atao amin'ny faritany Toliary nandritra ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety ny alatsinainy lasa teo. Anisan'ny tondrany fitaraina ny fisian'ny fiovana teo amin'ny vokatra navoakan'ny SRMV Toliary sy ny vokatra vonjimbaika navoakan'ny CENI. Mikasika io dia nitondra fanazavana teo anivon'ny CENI. Nanaiky ny eo anivon'ny Voamera maleo tena misana amin'ny fifidianana fa afaka misy ny fiovan'ny sambato azon'ny lisitry ny kandida amin'ny vokatra voakan'ny SRMV sy ny vokatra vonjimbaika navoakan'ny CENI. Anisan'isy fiovana vokatra natao amin'ny faritany samihafa ao anatin'izany Toliary sy Fianaratsoa. Tondra fanazavana ara-teknika mikasika ny antony mety mahatonga izay fiovana izay ny filoha-hevitry ny CENI Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Ny SRMV tany anivon'ny faritany dia tsy nanao afa-tsy ny nandika ny sambato izay hitany tao anatin'ny fitanana-tsoratra avy any amin'ny biro-pifidianana tsirairay avy. Tsy nanana fahefana zany araka ny voalazan'ny lalàna, tsy nanana fahefana ny hanitsy na dia hita raha fa nisy tsinety sy disokajy ny SRMV na dia nisy diso aza ny avy any amin'ny biro-pifidianana dia tsy maintsy nandika an'izay avy hatrany no nataony SRMV. Fa rehefa nandefa ny vokatra io nakaty amin'ny CENI ny SRMV avy any amin'ny faritany dia araka ny voalazan'ny lalàna dia manana fahefana hanitsy ny eo amin'ny lafin'ny fahadisoana arakajy ny aty anivon'ny CENI ka tsy ny faritan'ny Toliary ihany fa nisy ihany koa na ny faritan'ny Fianaratsoa na ny faritany hafa ny fanitsiana nataony teto anivon'ny CENI rehefa nahazo tatitra avy anivon'ny SRMV fanitsiana ireo fahadisoana arakajy mitranga tany anivon'ny biro-pifidianana tsirairay avy. Zavatra fahefana omeny lalàna ny CENI zay ary zavatra nisy tokoa satria olombelona ihany mpikambana anivon'ny biro-pifidianana ka mety misy ny fahadisoana arakajy. Tsy nanana fahefana nanao fanitsiana zavatra hafa ny CENI hoe hamono vato na hamono biro-pifidianana fa nanao fanitsiana raha sanatrika nisy ny fahadisoana arakajy izay ihany no natao. Mariana fa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no tompony teny farany mikasika amin'ny fifidianana olona izay nataony 7 Desambra 2023 teo. Ary ny HCC no manana fahefana feno manafona ny vato azona lisitry ny kandida.